ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falibaravantsika ireo natratra ity zoma fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra antsika eo dia ny boky ny Deutéronomie. Deutéronomie toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Deutéronomie toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalàna rehetra izay andidiko anao an'io dia tandremo. Arahinareo mba ho velona ianareo ka iamaro ariditra sady andova ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondrahan'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 40 taona izao. Hampanetry tenanao sy hizahan-toetranao ary halala izay ao am-ponao. Na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao honona dia nanomeanao ny mana-hoaninao izay tsy fantatrao na ny razanao, hampahafantarana anao fa tsy mofiano no iveloman'ny olona fa aza rehetra lokon'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivoto izao 40 taona izao. Gaoko ao fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Fa Jehovah Andriamanitra efa hampiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano rano lalina eny amin'ny loasasy tendrombohitra, tany misy varotritika sy varordia sy voaloboka sy aviavy ary amponga-pentanitra, tany misy hazo oliva sy tantely, tany izay ihinananao hanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hanan-java mahaorekory eo ianao, tany misy vy ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohy no iadianao varahana. Ary efa nihinana ianao kavoky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao noho ny soa izay nomeny ianao dia nitandrema fandrao adinonao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàna izay andidiko anao anio. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Nadiny ny faefatra ray no entina mampahery anao amin'izao fotoana andalovantsika indray zavatsarotra. Eo aniva ny firenena izao miverina indray ny varanaretina, mitombo indray ny marary, voafetra indray ny olona hafa mivory, voafetra arak'izany ny olona hafa miara-miangona, dia ndeha ny andiny faefatra no entina ifampaherezana ry havako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitafiana teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivoto izao 40 taona izao. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivoto izao 40 taona izao. Rehavako namakivaky ny efitra nandritry ny 40 taona ny zanak'Israely. Ary hoy ny boky ny Deutéronomie eto hoe nandritra izany 40 taona izany dia tsy rovitra ny fitafiana. Ao amin'ny toko 7 dia andiny 15 dia mbola avery ny boky ny Deutéronomie io manao hoe ny fitafianao tsy rovitra ary ny kapa teny an-tongotrao dia tsy tapaka, tsy simba. Mbola avery Néhémie koa io any amin'ny Néhémie toko 7 fa tsy rovitra tsy simba ny fitafiana ary ny kapa teny an-tongotra dia ny toetra ihany. Ho tsika manao hoe inona kay ny hevitra izany? Ny fitafianao tsy rovitra ary ny kapa teny an-tongotrao na ny marimarina kokoa ny tongotrao tsy nivoto. Ny fitafiana tsy rovitra, ny tongotra tsy nivoto. Raha toa ka arabaky teny izany dia izao no manao hoe tehirizin'Andriamanitra ny fitafiana tao anatin'ny sarotra. Tehirizin'Andriamanitra ilay fitafiana tao anatin'ny sarotra ary dia tsy rovitra izany fitafiana izany. Ny raha jerena amin'ny heviny ataontsika hoe arak-heviny kosa dia milaza fiarovana izany. Milaza ny hoe fitafiana tsy rovitra dia milaza hoe tena
zava-mahagaga no nitotran'andriamanitra amin'ny fiainany zanak'Israely ka na de zay zavatra iverinao mora simba teny aminy aza de tsy simba. Anenefitra, masoandro, rivotra, fasika, ahoana moa no mahatonga an'ilay fitafiana tsy rovitra? Tsy misy fanazavana afa-tsy ny hoe fitahin'andriamanitra hoe boky ny Deutéronomie. Mitsika manao hoe ny tongotra tsy nivoto. Midika ilay hoe tongotra tsy mivoto de manambara ihany koa ny fitahian'andriamanitra, manambara ihany koa ny fivimbinan'andriamanitra. Raha toa ka alalinina nefa ireo de zao ry avako malala lay fitafiana tsy rovitra de azo adika koa manao hoe rehefa miaraka amin'andriamanitra isika, rehefa tahin'andriamanitra isika de zao koa eo ny fitahin'andriamanitra, fa eo koa lay fitezana ataon'andriamanitra ny olona amin'izay ataontsika hoe fiainana tsotra. Azon'andriamanitra atao tsara ny hoe satria feno zava-mahagaga ny famakivakiana ny hevitra, fa izao nitehirizin'andriamanitra lay fitafiana zay teny amin'ny zanak'Israely. Azon'andriamanitra ataony nampisy fitafiana azo ny soloana isan'andro na isaky ny tapak'andro ary azon'andriamanitra atao zany. Fa hoy ny filaza amin'ny boky Deutéronomie azy hoe mitaiza Andriamanitra. Raha ohatra ka fitaizana le hevitra de fitaizana koa zany ny dikany hoe fitafiana tsy rovitra. Ny dikan'izany de izao mazava tsara io hoe mitaizanao Jehovah Andriamanitra ao. Ny dikan'le fitafiana tsy miova zany de fitaizana. Inona ary ny tena tian'Andriamanitra itezana ny zanak'Israely raha nataony tsy rovitra ny fitafiany? Farafahakeliny de izao ny zavatra tokony ho zaintsika de ny hoe ny zaza. Tsy ny fisolosoloana zany ny zava-dehibe, fa ny fitehirizana sy ny fahatsorana izay nomen'Andriamanitra. Andriamanitra de manan-kare-pahasoavana, fa ny fitezana tian'Andriamanitra ho vataniny zanak'Israely raha tonga ao amin'ilay tany Kanana izy de ny fahaiza mitantana, tsy ny toe-tsaina mirobaroba. Tsy ho fantatry ny zanak'Israely mihitsy ny tantana ny fahabetsahan'ny fitafiana ho aminy raha tsy hainy ny mitantana ny tsy fisiana. Ny tian'Andriamanitra ampianarina zany ny zanak'Israely hianatra amin'ny atao hoe tsy misy aloha, hianatra amin'ny antsoina hoe fantrano, hianatra amin'izany antsoina hoe anoanana hitantsika amin'ny andiny eo ambony eo, hianatra amin'izany antsoina hoe fiafiana mba ahafantatra ny dikany antsoina hoe fahafenona ka hisaotra an'Andriamanitra. Indrandray avako malala rehefa ao anatin'ny fahafenona ny olona, fahafenona loatra dia adino ny Andriamanitra. Fa eto de izao hoy ny tompo manao hoe nampandalovina izany fiafiana izany ianao mba hahafahanao mahatakatra ny dikany fahafenona ka hahatonga anao hisaotra an'Andriamanitra. Ny fitafiana tsy rovitra, fitezana, fanabeazana. Raha toa ka mijery ny lamba vokarina eto ambonin'ny tany ianao de ho zentana atapitrisany kilometatra isa-taona ny lamba vokarina eto ambonin'ny tany, ary tsy mitsahatra ny olombelona mikaroka karazan-damba isan-karazany amin'izay mety ilain'ny olona. Misy ny lamba manafana azy amin'ny ririnina, tady an'izany izy. Misy ny lamba mampangatsiatsika azy amin'ny lohan-taona. Misy ny lamba afaka miaro azy amin'ny orana sy ny amandona. Misy ny lamba tsy reny akory hoe miakanjo izy fa malefaka de malefaka. Misy lamba tadiaviny mihitsy hoe reny fa miakanjo izy. Ary de avy amin'izany no nanaovana ny akora isan-karazany anaovana ny lamba. Afangaro ny landihazo afangaro amin'ny ataontsika hoe fibra syntetika isan-karazany. Fandaharam-pianarana manokana, fahaiza mandalina manokana, ary indrindra lalampiofanana manokana mihitsy momba ny lamba. Ary de mietreritsika mamaky itony boky Deutéronomie itony hoe sao de misy afatr'Andriamanitra ary. Ny afatr'Andriamanitra de zao
miantoka manafy ny fiainan'ny mpanompony Andriamanitra, tsy mampitanjaka ny fiainan'ny mpanompony Andriamanitra. Eviny arakeviny zay, eviny ara-baky teny, manafy anao Andriamanitra. Eviny arakeviny koa zany hoe ao ambadiky zay de zao koa manao hoe ilain'Andriamanitra itsika mba hitantana, mba tsy hirobaromba, mba hahitantana mahatonga ny zavaboarin'Andriamanitra voatandrina. Raha ny loto ateraky ny lamba vokarin'ny olombelona, vokarin'ny Chine fotsiny ohatra, de mahodidina ny tany impiry eo anatin'ny herintaona 4 kilometatra, tanàna ray manontolo, orinasa mpanodina lamba isan-karazany fotsiny. Osotra masina zava-pianaratsika, tsy ny lamba akory ny ratsy ny mitafy ny ratsy, tsy zay loatra. Matoa ny tompo ranao zava-dehibe ny fitafiana dia sarobidy zany, fa ny tiany ny tompo ao an-tsainao de ny hoe tsy zany akory ny zava-dehibe. Rehefa tian'Andriamanitra tsorovitra iny aminao iny, ndikan'izany rehefa tian'Andriamanitra ho tafiny ianao de voatafo ny mandrakariva. Ary tokony ho tsapanao fa izao maiza ny tantana. Ary rehefa mbi ao amin'ny fitahin'Andriamanitra, aza donon'Andriamanitra. Lay teny hoe nitongotrao tsy mivonto, de tamin'iny faritra ataontsika hoe mandrakitiny an'io, amin'iny faritra Moyen-Orient iny zany, dia matetika mitranga ny antsoina hoe beriberi. Ny beriberi dia aretina vokatry ny tsy fahampiny ny vitamine B1, tia minina hoy tsika amin'ny andavanandro. Ny vitamine B1 de fantatry ny ola andavanandro dia hoentin'ny voamaina, hoentin'ny leviora, hoentin'ny ataontsika hoe ny anana maina, ny legioma maina sy ny sisa rehetra. Ka ny dikany teny zany manao hoe tsy ny vonto ny tongotrao dia anankiroa. Voalohany de zao, ny hanina ny menanao ange de zao mana. Ny hanina ny menanao ange de zao papelika. Fa tsy nahita leviora ianao tany, tsy betsaka leviora, ary tsy nahita voamaina tany eny efitra ianao nandritry ny 7 taona, tsy nihinana voamaina, kabaro maina tsy nisy tany, tsaramaso maina tsy nisy tany, lentille maina tsy nisy tany, sy ny sisa rehetra. Ny dika zany de hoe na de eo azy zany tsy fahampiana otrikaina teo amin'ny sakafo nohaninao zany, de tsy nanako tamin'ny fahasalamanao zany, tsy nivotony tongotrao. Zany hoe hay io teneny io zay ny dika lery ambony ry zany tena manao hoe aoka ho fantatrao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Na tsy ampy vitamine azy ianao zany iova izay no azy ilazana azy, de ny fenon'Andriamanitra zany. Tsy nivoto ny tongotrao, tsy ampy vitamine B1, tsy ampy thiamine ianao fa zao tsy nivoto ny tongotrao. Tsy ampy sakafo mihitsy ianao ary tokony hivoto ny tongotrao, zay ny dikan'io. Fa zao tsy nivoto izy, tsy narary ianao, tsy niatraika tamin'ny fahasalamanao, ny tsy fahampitsakafo, ny tsy fahampiana otrikaina. Satria tsy ny sakafo ihany ny iveloman'ny olona, tsy ny otrikaina na ny vitamine ihany ny iveloman'ny olona, fa ny teny izay aloky ny vavan'Andriamanitra, na zay aloky ny vavan'Andriamanitra, de tsy nivoto ny tongotrao. Navako malala mitaiza Andriamanitra, mitaiza Andriamanitra. Rehefa tonga any amin'ilay tany Kanana mantsy ny zanak'Israely de zao heveriny fa ny ahasalama azy de zao ny vitamine hoaniny na ny fanafody hoaniny no hevery no tena zava-dehibe. Ary indraindray aza de zao nitaintaina izy rehefa adininy mihinana fanafody, fa tsy nitaintaina akory izy rehefa adininy ny vavaka alony atory na ny vavaka sakafo na mivavaka alony andehanana ivoaka ny trano. Mitebiteby mihitsy izy hoe hoay adiniko ny fanafodiko, adiniko ny fanafodiko amin'ny maraina na amin'ny alina, fa tsy mitebiteby izy hoe adininy ny nivavaka tamin'ny alina alony atory, adininy ny vavaka alohany ialany ao an-tokantrano. De veriny zany fa lay fanafody ny tena zava-dehibe. Tsy hoe tsy zava-dehibe akory lay fanafody, fatatsika rehetra zany, fa zava-dehibe mihoatra noho ny fanafody engely le vavaka. Satria
tsy adinontsika mifanafody ny vitamine zao moa zany zao de efa raikitra reny fihinanana manebesy sy revitaliosy inona avy reny isan-karazany zay hoantsika am'izao iverenany otrikaretiny zao ndray de zao tsy adinontsika ny mihinana ny fanafody isan-karazany ny otrikaina isan-karazany fa izao adinontsika ny mivavaka satria tonga ao amin'ny tany kanany sika sahirana erytsika mieritreritra akanjo sahirana erytsika mieritreritra zay ho tafitsika ka kiraro fitafiana tsy ratsy zany rehetra zany fa tokony atao zany tsy maninona matoa entin'Andriamanitra ho anao ny tany kanany zany de zao tokony anaovanao zany tokony ho anananao zany aza tonona mihinana otrikaina aza tonona mihinana vitamine aza tonona ny misolo akanjo aza tonona ny mikarakara ny akanjonao fa izao Andriamanitra aza tononao ny mivavaka aza iverinao fa izao salama ianao no le hanina hoaninao aza iverinao fa salama ianao noho ny akanjo hitafianao aza iverinao fa milamina ny fiainanao noho zay eo aminao tsia aza tonona fa milamina ianao noho ny fitahin'Andriamanitra noho ny fanajanao ny didin'Andriamanitra de io ny nafara manao hoe rehefa ratrizay tonga ao amin'ny tany kanany ianao de zao aza donona ny didy sy ny lalàn'Andriamanitra avako malala mandalo zavatsarotra sika verina indray ny zavatsarotra aretina sy ny sisa rehetra hitatsika io nanahoana zay sekoly zay nanahoana ny enina tao anatin'lay fotoana salama teo tamina fahitalavitra anankiray mba nanahitra tenin'olona anankiray ny teny manao hoe zao a tena tsara mihitsy misaotra an'Andriamanitra ny anareo misaotra an'Andriamanitra ny areo tena misaora an'Andriamanitra fa zava-dehibe ny vavaka matoa tafavoaka ohatr'izao itsika fa tsy tokony adoloantsika koa tsy tokony adolonareo fa nisy koa ny fiezahana nisy koa ny fiezahana ary nisy ny fiezahanay le avako malala misy fampieritrertina tahaka izany a misy fampieritrertina manao hoe toe-tsaina manao hoe nangingina lay aretina teo aloha de nylamina zany de satria nisy zao era-tany satria ny iboko zahay satria ny tandrany zahay avako malala miverina izy io sanatria tsy mandatsitsika fa nisy fotoana anginy reare rehefa lasa lay aretiny rehefa hiditra ny volana oktobra novambra ny reare kely so fa nyreare tamin'ny tompony maro fa nisy vitsivitsy de nyteto ambonin'ny tany de hoe nitandrany zay nafeteny zay sy ny sisa rehetra de avako malalo io averiny bokyny Deutéronome hoe sekoly ny hevitra de ndetsika hianatra indray mandeha indray zany de maninony zany zay le niteneny miteny vary aminany hoe miredobla mamerina kilasy indray zany tsika amity mamerina kilasy indray de mbola tsy mbola ahaka lesona ihany ve hoe tompo rahatra zay ka afaka amin'ity tany kanany ty afaka amin'ity tany efitra tika ho tonga amin'io tany kanany io de mivoady zay fa tsy anadino anao tsy ireare zay hanetry teny zay ampianaro netry teny ato anatin'ity efitra ty indray zany zay fa voatery mamerina kilasy indray ve zany zay Andriamanitra satria ny reare zay asa ny tompony mahalala satria ny hevitra ny tenanay hoe ny otrikaina na ny fanafody hoanina ny tsy mampivoto ny fitafiana ny mampilamina so de zay Andriamanitra mahatonga anay mamerina kilasy indray afako malala sofa fitiavan'Andriamanitra mamaky an'Andriamanitra tsy namerenantsika ny amerina ny otrikaretina sanatria tsy zany Andriamanitra fa ny mamaky an'Andriamanitra de izao ny tsy anadonona ho azy naroviana de matoky ary avako malala mety miaritra zavatra indray isika de izao
matoky fa tsy horovitra ny fitafiana, tsy hivontony tongotra. Zany hoe Andriamanitra no fahasalamanao, Andriamanitra no iay anao, Andriamanitra hitay anao. Fa melozay aza donona mivavaka, aza donona ny miaraka aminy ao anatin'ny efitra, ary miotoka izy manao hoe rehefa mba tonga ao amin'ny tany Kanana Andriamanitra dia izao manome toky anao fa tsy hanadino anao. Hivavaka sika. Jesosy misaotra anao zahay fa tsaronay ny haben'ny famindramponao ampamakina ny teninao. Miantoka ny fiainanay izay sahaza ao anay eo ampamaky vakina ny efitra ianao. Manome anay ny hanina sahaza ao anay. Ary na dia izay hiverina eo madinika indrindra aza ka tsy takatry ny sainay akory dia enao no manome izany. Fa mandrakariva Tompo, heverinay tsy ampy mandrakariva no omenao. Heverinay fa tsy feno ny omenao dia mitady lalakafa zahay, ary miankina amin'ireny lalakafa zay haminonay ny heverina eo tsy ampy ireny, ka ny zavatra omenao efa ampy. Ay ny zavatra rehetra alokin'ny vavanao ampy ho anay. Ay tsy izay hitan'ny masonay ihany no mamelona anay, fa izay rehetra alokin'ny vavanao. Ny fahasalamanay avy aminao, ny fifaliana eo aminay avy aminao, ny zava-boary maro samihafa izay faneraseranay avy aminao. Tompo, mandary zava-tsarotra indray zahay, fantatrao izany. Misy zavatra tianao hitezananay ve Tompo? Dia ampaherezo zahay, arovo zahay, ary ataovy mahatoky fa mitondra anay amin'ny fitaina matretrika ianao. Ary rehefa ratro izay vombinina tonga ao amin'ny tany Kanana izay, ho afaka amin'izao valanaretina izao, dia ataovy mahay misaotra anao. Aza velanao irehare, aza velanao izaozao, mba tsy hamerina kilasy indray, fa ataovy mahatoky fa ao aminao ny fandresena. Ome fanetretena. Misaotra Jesosy fa mahazo matoky zahay, fa marinina ao aminay ny teninao, fa ny fitafianay tsy rovitra, ny tongotra tsy mivoto. Omenao anay izay sahaza ao anay, ary ny fahasalamanay ho eo aminao. Misaotra Jesosy. Amen.